Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo a. Tafahoana eto indray tsika amin'izao ora sy fotoana izao a. So maraina vaovao nomeny Tompo antsika zao fa hivavaka antsika alohan'ny hitondrantsika ny hafatry ny fanahy masina. Tompo rainay tsara indrindra o. Andriamanitra mpanjakan'ny mpanjaka, Andriamanitra tompon'ny tompo, Andriamanitra mahita ny zavatra rehetra, malala ny zava-miafina, mahita ny fiainanay zanak'olombelona, satria Andriamanitra mahery ianao. Andriamanitra izao rehetra izao ianao, hitanao Jesosy ny miafina rehetra, ary miariary mianja-anja eo anatrehanao. Ambaranao aminay, mba hitanao anay, mba hitandremanay, mba hibebanay, satria Tompo avery anay zany raha tsy miovy izahay. Ka misaotra anao, manoro anay mandrakariva, mampalala anay mandrakariva, mba hialanay amin'ny ratsy. Misaotra amin'ny fitiavanao, izany ilay fitiavanao dia ny ampibebaka anay, dia ny ampiova anay. Misaotra anao Dado, fa mbola tianao zay matoa anarinao ka mankasitraka Dado. Alleluia, amen. Ry havana raha tamin'io maraina io zao a, de teny fanahy masina mila zarainao, mila ampitanao ny amin'ny ny olona zay mandraraka ny Ranon'Ainany a ivelany, na vehivavy na lehilahy. Mety izy tsika hoe zavatra privé zany, kanefa kosa ny fanahy masina rehefa miteny de tsy afaka mandaha fa ampitany hafatra. Teneno izy satria maro ny zanako izy ao anatin'izany, maro ny kristianina mbola ao anatin'izay. Alleluia. Vakitsika ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Genesisy, tonga de nomeny aho hoe Genesisy izy toko 7:30, de vakitsika manomboka ao 9 ka hatramin'ny 10 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Joda nakavady ho an'ny Ra lahy matoany, Tamara no anarany. Fa ratsy fanahy teo imason'ny Tompo Ra, lahy matoan'i Joda dia nivonoin'ny Tompo izy. Ary hoy Joda tamin'ny Onana, vadio ny vadin'ny rahalanao, ka ento loloha izy, dia velomaso ny rahalahinao. Ary fantatra Onana fa tsy ho azy tsinona ny zaza, koa raha nandry tamin'ny vadin'ny rahalany izy, dia nandraraka tamin'ny tany mba tsy hiterahany zanaka ho an'ny rahalany. Ary ratsy teo imason'ny Tompo izay nataony, ka dia novonoiny koa izy. Amen. Eto ny tiany Tompo ambara amintsika. Ny zavatra rehetra iainantsika dia voalaza tao anatin'ny Baiboly. Mampitandrina antsika Jesosy androany, mampitandrina isoanao raha mbola ao anatiny fijangajangana. Mialary Tompoko, miala amin'ny fijangajangana satria ho avy ny Tompo, ho avy ny fahatezerany amin'ity tany ity. Dia mbola misy ny fotoana miverena amin'Andriamanitra ianao. Ho anao zay miaino an'izao vidéo zao, mety marary ny teny, marina zany, fa voalaza ny tenin'Andriamanitra, matahoran'Andriamanitra zay anary antsika any amin'ny elo. Aoka antsika atahotra an'Andriamanitra zay anary any amin'ny elo, fa tsy atahotra olombelona. Amen. Overy ny fanahitsika aza ty izao tontolo izao, ny filana eo amin'izao tontolo izao. Jaona voalohany toko 2 angamba manambara an'izay, 5:20 aza ty izao tontolo izao. Mialamy fanao izao tontolo izao ry kristianina,
Ny tompo miteny amintsika androany, miteny amintsika, mila mibebaka tsika raha ao anatin'izany. Za koa tao anatin'izany, tsy hoe anadio ny tenako eto tsy ry havana, fa tao anatin'izany koa aho, fa ny tompo no manafaka. Tia ny tompo hafana koa ianao, tia ny tompo hoe sorona amin'izany koa ianao. Teto Onana nanambadiny rahalany izy, de nono hoe le zaza zay ho azy, fantany hoe tsy ho azy le zaza, de nandraraka amin'ny tany izy le Ranon'Aina. Lay Ranon'Aina araraka amin'ny tany. Firifiry isika no manary ny Ranon'Aintsika ivelany. Amen. Tena hoe afaka partagentsika ho an'ny tanora zao vidéo zao, mba hiverena tsika amin'Andriamanitra, mila miverina amin'ny Jesosy tsika, hialao ny fijangajangana, fandriky ny Satana mitondra tsika any amin'ny elo. Ianao efa nandray an Jesosy, ianao mbola tsy nandray an Jesosy. Ny teny tamiko fanahy masina teo hoe maro ny zanako mbola ao anatin'izany, ringana ny oloko noho ny tsy fahalalany, androany Jesosy mampalala isoanao, fa tsy sitraky n'izany, tsy avy amin'ny manary Ranon'Aina, tsy avy amin'ny manao masturbation, tsy avy amin'ny Jesosy zany. Amen. Na vehivavy ianao, na lehilahy ianao, na ianao efa anatin'ny tokantrano mbola manao an'izany, na vita mariazy ary ianao, vita soratra, vita vody ondry, mbola manao an'izany masturbation, makany amin'ny dosy ianao manao masturbation, mandraraka ny Ranon'Ainanao eran'ilay dosy, eran'ny toilette, miteny aminao ny tompo androany, mila hialantsika ry tompoko, satria tezitra ny tompo, tezitra ho avy ny fahatezerana, ho avy ny fahatezerany, ho an'izay tsy manaiky hiova, ho an'izay tsy manaiky hibebaka. Ry havana, mbola misy ny fotoana hibebahantsika, fandriky ny Satana, andavo atsika any amin'ny elo, andavo, satria novonoina faty mihitsy Onana teto, nanary ny Ranon'Ainany. Ianao manary Ranon'Aina tsarovy manala zaza ianao, efa anisany mamono olona, anisan'izany ny mampiasa kapoty, anisan'izany ny mihinana fanafody, manao fanabeazanaizana, pikira, pilila, fanafody, efa mamono olona ry havana, satria le Ranon'Aina ho tonga zaza vonona amin'ilay fanafody, fandriky ny Satana amonona olona, amonona zaza be dehibe. Tsy fantatsika akory ny programan'Andriamanitra amin'iny Ranon'Aina iny. Amen. Tsy fantatsika hoe mety zaza ho anjaranao 5, 4 nefa novonoinao, narinao, nesorinao eny ivelany, efa manala zaza re tompoko. Ny mampiasa fanabeazanaizana, ny mampiasa kapoty, ny manary Ranon'Aina, ny manao masturbation. Alléluia. Miteny amintsika ny tompo androany, natao navan'Andriamanitra niny dia natao ho any amin'ny toerana isy azy. Amen. Mety omena roa, mety tsikera ny sasany, fa pitako ny afatra, afaka madiodio aho, satria tsabako loatsy ny teny fanahy masina tao, afaka madiodio aho mifanahy olona zay mbola ao anatin'izany, satria tsy hamelanao ny Satana, fa hitondra anao, izany ny condamnena anao, izany ny hampangana anao raha tsy miala anao. Ary ny tompo tezitra anao, ary tsy hiaro anao raha ao anatin'izany anao, tsy afaka hiaro atsika ny tompo.
surtout tsika kristiana, tsika tanora mivavaka makany am-piangonana, nefa ao anatin'izany miala reto, ialao dia mbola miteny ny tompo, fitiavana matoa izy miteny, zanaka tiako izy no faiziko, no teneniko, no anariko, mba iova. Ka ianao raha mampiasa fanafody, hoe maro ny zaza teraka Abrahaman'Andriamanitra dia niteny mihitsy hoe maro taranaka ianao, tsy voaisa, tsy niteny mihitsy Andriamanitra mampiasa fanabeazanaiza tamin'izany fotoana izany, tsisy an'izany. Fa teto nanomboka ny fisainan'ny Satana tafiditra tato Ranon'Aina ka nanary ny Ranon'Aina ary mandraka ankehitriny, hita ankehitriny izay fandrika ataon'ny devoly reny kapoty, reny fanafody fanabeazanaizana, fanalana zaza, misy le fanafody fanalana zaza. Tara fotoana ianao dia mihinana reny fanafody reny, mibeba re tompoko, mibeba. Ialao. Mbola tiany tompo anao, mbola matoa mbola mandre an'izao vidéo zao, ohatra ka anatin'izany ianao. Amen. Aza mandraraka Ranon'Aina tsony ivelany. Aza mandraraka Ranon'Aina tsony ivelany, na vehivavy ianao na lehilahy. Fa mamono zaza. Ny fanabeazanaizana, amboaro ny programa anareo. Tsy natao kilalao io. Tsy natao kilalao isa-minitra, segondra, ho iny foana. Fa mba mandamina anareo. Azo alamina io. Afaka manaraka daty ianareo. Amen. Mangataka amin'ny tompo. Mangata amin'ny tompo fa hainy mandamina an'io. Zay hoe Jesosy tsy afaka tena hoe ho maro loatra ny zaza, tsy ho arakinay. Ahoana ny tokony ataonay? Mivavaka ianao dia hain'ny tompo mandamina an'io. Hain'ny tompo ry havana malala. Mampatsiahy eto ihany koa ny fanahy masina ho antsika izay efa tsy te hiteraka. Hafa indray ny aretina, izany indray tsy miditra amin'ilay aretina. Fa ho an'izay hoe mba tsy hiteraka intsony, avadika le tranondrazany. Matsapa amin'ny teny izao fanahy masina. Avadika le tranondrazana mba tsy hazona le zaza. Tsika lasa mandidy an'Andriamanitra. Za tsy te teraka intsony, avadika ty. Za tsy te teraka intsony, anisy pikira mandritra ny 5 taona. Za tsy teraka intsony, za ampiasa pilila. Itsika no lasa mitondra ny fiainantsika. Andriamanitra no tompon'io vatantsika io. Izy namorona atsika. Izy mahalala hoe ampy izay ny zanaka nataoko aminao, vita hatreo. Ajanona automatika io. Fa raha mbola misy ao zaza zay tokony hoe omenanao, aza vonoina, aza ariana, mety misy taranaka zay oman'ny tompo, mety ho mpanompon'Andriamanitra nefa narianao, nesorinao. Miandry atsika ny fitsaran'Andriamanitra. Raha tsy mibebaka atsika. Manaraka an'izay ihany koa miteny ny fanahy masina ny amin'ny position ny ao anatin'ny firaisana. Tsika fanandray an'i Jesosy tokoa tsy manao an'ireny tsony. Efa niala amin'ny fanao an'izao tontolo izao, tsy manao an'ireny tsony. Vakitsika ny tenin'Andriamanitra. Satria nanontany fanahy masina teo, Levitikosy 7:20, Levitikosy 20 azafady. Levitikosy 20, 17:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Raha misy lehilahy mandry amin'ny lehilahy, tahaka ny fandry amin'ny vehivavy, dia efa nanao fahavetavetana izy roa lahy, atao maty tokoa izy. Ny rany dia ho amin'ny ihany, atao maty.
Ny lehilahy manambady lehilahy. Fa vetavetany eo anatin'Andriamanitra. Vehivavy manambady vehivavy. Ahoana ny ataon'ny lehilahy rehefa manambady lehilahy? Manao position n'importe quoi. Manao position zay tiany atao. Izay ny tenin'ny fanahy masina efa nitarika na eto hoe ny lehilahy sy ny lehilahy tsy hitovy amin'ny vehivavy sy ny lehilahy miaraka. Ka ny position rehetra ataon'izy ireo ka mampibebaka antsika ny tombo. Tsy anao ny fanaony izao tontolo izao, tsy ny fiainantsika teo aloha zany. Rehefa nandray an Jesosy tsika, na ianao ry mbola tsy nandray an Jesosy ka ao anatin'izany, miovary tompoko, miala aza matimaty ny vola. No ny vola nanaovako an'izao, no ny tsy fisiko no nanaovako an'izao. Afaka manome anao Jesosy, afaka manome anao ny tompo ry havana. Halleluja. Aza mivarotra ny tenanao. Aza mivarotra ny tenanao. Lehilahy sy ny lehilahy miaraka, manao position zay tiany atao. Vehivavy sy ny vehivavy ny ataony miaraka, manao position zay tiany atao. Mandrara hoy izy hoe hiatra amin'ny fahafatesana, atao maty. Atao maty. Mba tsy hiara ny fahatezeran'Andriamanitra rentsika tompoko, ka tsika hibebaka. Ao ny fahatezeran'Andriamanitra hiatra amintsika, ao ny afobe miandra atsika. Afobe ny miandra atsika, satria ny lehilahy sy ny lehilahy tsy natao hifanambady, vehivavy sy ny vehivavy tsy natao hiaraka hifanambady. Halleluja. Ary ny position à gauche à droite, position 69 tsy azontsika atao tsony. Ny position rehetrarehetra naiza naovantsika, ninona ataontsika eo amin'ny fiarahana, mitandrema re tompoko. Simple, tsotra ny fiarahana takin'ny tompo. Lehilahy sy vehivavy, lehilahy de ny vehivavy. Azontsika angamba tiako tenenina, azontsika tanora ny tiako tenenina. Tsisy akoatran'izay, tsisy akoatran'izay, tsisy position akoatran'izay. Lehilahy de vehivavy, zay. Tsy vehivavy de ny lehilahy tsia. Mila mibebaka atsika, mila mibebaka atsika raha manao position mbola ao anatin'izany. Mazava amintsika angamba tiany tompo ambara, mazava amintsika ny tiany fanahy masina ambara. Ialao, mibeba ianao raha mbola manao an'izany. Mibeba, miteneny ianao, za tsy hanao an'izany intsony, za tsy hanao an'izany intsony. Mba hamonjenao ny fanahinao, mba hamonjenao ny fanahinao. Na fahotany inona vitanao ry havana, vonona mamelanao ny tompo. Tsy andeha tsara n'izany izy eto, tsy andeha condamner olona mihitsy ahy eto, fa ny avovonjy ny fanahintsika, avovonjy ny fanahintsika. Fitiavana zany, fitiavana matoa ny tompo mbola miteny ry havana, fitiavana matoa izy mbola mananatra atsika, mbola miteny amintsika. Mety ao anatin'ny tsy fahalalana ianao ka te hampalala anao ny tompo androany. Mety efa mahalala ianao fa mbola le filana ao anatinao, tsy hitanao ahoana ny ataoko hialana aminy. Mivavaha, teneny Jesosy, inona no ataoko hialako amin'ity Jesosy? Fa hanafaka anao ny tompo, manafaka Jesosy, tahaka nanafana anao. Tandremo, mitandrema, mitandrema re tompoko. Tsy am'ireny intsony isika. Ianao mbola ao anatin'izany, mbola ao anatin'ny fanaozotolo izao, mibeba ianao, miala amin'ny ratsy rehetra, miala amin'ny ratsy rehetra. Fandrika ataon'ny Satana, hitondrana ny fanahy ho any amin'ny fahaverezana. Na dia mbola ety an-tantsika, ny fanahintsika efa makany amin'ny fahaverezana, na dia mbola verina aza isika, raha tsy mibebaka. Ny andro ny fahasoavana dia le fibebana, fialana amin'ny ratsy rehetra. Izay le andro ny fahasoavana, mibebaka, tsy miverina intsony. Koa zay ny afatra ny fanahy masina androany ho atsika
ny amin'ny fanariana ranon'aina fampiasana fanabeazana kapoty ary ny position relation sexuelle rehetra mandrara antsika ny tompo tsy apinao an'izany tsony fa position normale lehilahy sy vehivavy fa tsy vehivavy lehilahy. Amen. Voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany ho azy eto amin'ny taolo andritra ho mandrakizay. Amen, amen.